ary hoaiza daholinareo reo azafadoloanareo e dokotera fa ahoana isy anyitrato tsanona daholinareo anao fanamby aminao ah tsy amelanao zany mihitsy a matokisy ianao anahy aza manao fanampy tsy hovoatananao ianao tsanta leo amarka leo manontany tena izay nareo hoe inona loatra no mitranga olona faran'izay mifankaty samy mifandray tombo prêt-à-porter ny fanohana ny fankaty ary indrindraindrindra fitaratra ho an'ny manodidina sy mimpanao konkofo rehetra na ninona no mifamitaka tapitra teo ny fifandraisanay fa ny tantara kosa voanomboka cible repéré niditra boutique sandrarao fa le prince mbola eo ivelany mila miomana mission manaraka tsika telo mihitsy angaza lasa sur terrain indray za me cerveau fa ianareo roa na kopiady talohanao ve miabandonne zay reny tenao hoe kokofo Wisa mandresy mandrakariva atsovy amin'izay reo dadany teo a dia tsy ilaiko mivazavaza izy a raha mbola tehijeriny zanany Aiza ny azany?
Ha? Dia inona ny ataonao eto e? Dia fa maninona ho azao ianao vao hitako? Ny tsika izao efa safidy. Ianao ve mieritreritra mitovy amin'ny olontsika? Tsy a! Safidy ny atsika. Tsisy olona entsika anjehana fahatany izany. Anao fanamby aminao aho. Tsy amelanao izany mihitsy aho matokisa ianao anahy. N'inon'inona zavatra miseho eo a, dia eo foana hiaro anao. Aza manao fanampy tsy ho voatananao ianao Tantara. Okey, mbola velona izany maître Rado. Dia maninona nefa e? Fotoana ela be tsy mipotrahan' izay ve dia tampotampoka eo izy dia hipotra? Tsy miverina intsony izy rangaha? Inona tianao tenenina? Zaniko, tsy miverina intsony ho ahy izy. Mety efa ela be izy tsy mipotra dia mety efa manenina ny zavatra nataony izy. Efa tsy mieritreritra antsika intsony izy izao. Na mampime anao eo e, tsy efa firy taona ary izay. Marina izany teneniko izany. Efa herintaona izay na roa taona izay tsy mipotra mihitsy izy dia maninona izy nipotrapotra tampotampoka eo amin'izay. Efa any izy manao ny fiainany ihany. Ka matoky rao maître nivaky tamintsika amin'izay a, dia misy dikany ao. Na ny anahy marina. Hoe tsy miverina izany intsony izy e. ka inona raha mety nampiova fo anazy raha ianao? Tsy Inona fa tsy haiko. haiko? Mety hoe efa mandroso ny taonany dia tsy mieritreritra an'izay hanao ratsy izany intsony izy e. Satria izy melehibe dia mety efa zavatra hafa ny ao an-tsainy. Tena mbola tsy nahita raisonnement anao tsy mandeha amin'izay laonina ohatr' izany a. Fantatro fa miasa saina be ndry a, fa za efa mitenenao fa tsy hisy mahakasika anao izany rehefa mbola eto aho. Izany a? Arovako foana ianao. Maninona? Halan'olondry. Fa maninona izany ny zavatra important be ohatran'izany na fiainantsika? Tsy azoko mihitsiny. Ny olona rehetra au courant daholo ankoatrantsika dimy mianadahy. Dia zavatra important be ohatran'izany na fiainantsika? Tsy azoko. Velona indray izany Rado. Ka mety hoe niandro fotoana anie zareo e. Tsy haiko e. Na za koa ary fanina. Niandro fotoana. Izao izany ilay fotoana mety hitenenana an'izany. Zavatra goavana be ohatran'izany. Vao mivady kosa anie kitsanta sy prince tamin'ireny. Dia raha mivady. Raha ohatra hoe tsanta sy prince tsy tia mikorontanina dia inona no tokony hidirantsika amin'izany? Manana raha tsika lazaina dia zareo navela tamin'ny fotsiny kay?
Voela. Azo latsana ve aloha zany e. Azoko an-tsaina ity zany. Asary ny zao vao mahalala an'izany. Na dia zany raha aza mba exagérena be ilay izy. Efa sao moa ny zava-misiko. Inona ny azontsika atao eo? Zao ny zava-misy. Very maître razo dia anina zany tsika zao. Izay indrindra ilay mission ampandretrety ny promettre tsy. Tady anazy. Be izy. Za ty ny ratsy tsy gaga mihitsy hoe roviny ianao ty vao hiala amin'ny tekony foty e. Tsy napoziko. Amin'ny tena marina tsy nieritreritra ny ala amin'ny kongofo andray andro. Tena betsaka surprise marina ty fiainany ty e. Raha izy efatra menanta. Nord, sud, ouest. Ireo zao nefa voninao fa miandro mibaiko fotsiny dia tamy izy. Ary est? Dray. Est zany tsy mivoaka raha tsy efa resaka tena enjana be. Atokisako ny anareo eo ka. Ahoana ny garantie anao hoe vita mission ampanaoviko reo? Enao ty. Sangeny nampiofanareo ratsy e. Dia fantatrao zany hoe ohatry ny ahoana ny avy teknika eny. Dia inona zany tsy anatsonanao hipotra zareo hipotra eto? Inona indray? Fa hainao ny tiako lazaina. Fa nomeko ny volanao. Tsy resaka vola zany. Inona ny planao? Fa fantatrao fa tsy azoko tenenina an'izan'izy zany. Ratsy fa ianao hatramin'izao dia mbola tsy matoky ana foana. Rehefa tsy omena fotsiny izy efatra mena dady dabo ihany. Petra aloha ianao e. Fa mampaninona anao nefa miteny ana an'izany. Mbola tsy matoky ana ihany ianao hatramin'izao a. Na ny fiarahantsika isanao fahiny azy. Tsy afaka niteny zavatra be dia be aminao. Fa ny zavatra tokony ho fantatrao fotsiny a. Marobe ny mpanao kungfu amin'ny côté antsika amin'izao. Ny angaviko anao atsoveta aloha izy teny menaka. Azafady dokotera, efa ora fisakafoanana anie zao e. Mandehana dia ho avy eo ary efa eo. Zany ve? Ary fa ho aiza ianao zany? Andeha hiakatra kely ao ambony vetivetika hijery marary. Ka prince ange ohatry ny matory be ao. Ie. Mandehana dia isao ao fotsiny sakafoko e. Eny ary dokotera. Ok. Ary veriko fefa nandeha ny sakafo andeha ianao teo e. Tsy mahina-kanina mihitsy a. Ka ianao tokony misakafo. Ianao ne olona marary e. Sao dia ianao indray ne nahirana na ato.
Allo za mba eto akaikiny ety dokotera. Ametaka fanafody anazy a dia aleo ngamba ianao mivoaka kely mihitsy e. Tsy manelingelina anao za. Allo za mba eto any dokotera. Tsy mety ka, tsy mety. Aleo aloha mba mivoaka kely ianao azafady indrindra. Mba karakarao tsara izy dokotera. Karakaraiko tsara izy. Atao izay mety e. Mba atao izay mety dokotera a? Eno a. Dia mba hidio loha io azafady. Ao fa karakaraiko tsara indri. Ahoana? Ahoana ianao izay? Sambatra be mihitsy ilay vadinao manana anao. Ay. Saotra rako. Afaka mipetraka? Ary ianao zany koa ne hita be hoe reraka e. Fanganareo nisy namonjy sa nisy nanendaka? Fihinana kely le fanafody ataon'ny dokotera amin'ny prince aho e. Fanga dokotera nanao fanafody? Ie, vao niditra mihitsy izy dia zara tsy avela mito zao. Tranony eto a. Mba mahagaga koa zany a. Eny e, iny dokotera iny mihitsy koa mahagaga. Fa ahoana? Dokotera nisolo an'ny dokotera santatra ne izy io e. Dokotera santatra mantsy ohatrany tsy tatampoka teo fa ohatrany hoe nisy fianakaviana narary izany any. Dia ohatrany hoe nandeha nitsabo azy tany izy. Na nidiran'iny tato ary ianao ohatrany hoe tsy nanaraka norme izany fa nidikiditra tato fotsiny izy e. Za ary zao fa firy taona ny asa tato nefa ohatrany tsy nampiakarina ohatr'izany ny privilègeko. Fa tsy tokony ame fanafody amin'ny prince aza ny dokotera io. Za ary vao teo ny injecté an-dose farany teoko. Tsisy fanafody tokony omena madame prince aza intsony io. Ary everiko fefa nandeha nisakafo andeha ianao teo e. Tsy mahina-kanina mihitsy aho. Ka ianao tokony misakafo. Ianao ne olona marary e. Sao dia ianao indray ne nahirana na ato. Allo za mba eto akaikiny eto dokotera. Ametaka fanafody anazy a dia aleo ngamba ianao mivoaka kely mihitsy e. Tsy manelingelina anao za. Allo za mba eto any dokotera. Tsy mety ka, tsy mety. Aleo aloha mba mivoaka kely ianao azafady indrindra. Mba karakarao tsara izy dokotera.
Monsieur Tanta! Monsieur Tanta! Razia! Razia! Fa inona ty e? Razia! Fojeo, dokotera! Dokotera! Andriamanitra, fa nisy inona tato? Ino ty e? Io dokotera mba jereo a! Dokotera, fa ahoana io? Han? Ahoana io? Ahoana io dokotera? Dia ahoana zany? Oy! Fa nisy inona teto? Tsanta! Da nalesa tady amin'ny le dokotera iny a. Inona tonga Fa nanino am'zao? io? Le dokotera finy da nalesa izy tady avo any. Dokotera Fy? Ndana ho aloha e lahy. Ahoana io dokotera? Monsieur Tanta, tena tsisy haiko ny momba an'io e. Aleo aloha za ihany. Efa ianao aloha ny eto. Tena mba miangavy ianao. Mba vonjeo nga io fa tena mila vonjy io a. Tena mba miangavy nga dokotera. Matoky ianao a. Ataovy izay mety moa e. Allô? Fa aiza e? Fa ahoana? Efa niatao ve vita mission efa maty iny? Ary aiza le max? Miandraisa zany e? Asay fotonga iny izy fa manaraka ana le bokonbe iny. Verina miaraka amiko ianao zao. Za mbola be atao be. Tsy afaka amin'izany mihitsy a. Oay, sady ararotika any aloha e. Mamanga fahoriana. Reny namanao rehetrarehetra reny mbola ho fatiko tsirairay reny. Ho hitanao kely anie e. Sa ndray ny anaranao mena sena? Sa? Ny anapavinao ary tsy vitanao miaro azy. Enfin, tonga ihany ianao. Azafady. Ay, mbo lehilahy ihany? Mbo lehilahy ihany koa. Efa ela ny andrasako an'izao fotoana izao. Tsy maintsy valiko eto androany nataony lahy tamin'ity. Atelako aloha nareo e. Ohatry mbola be atao be koa. Zany ianao a? Volana vitsivitsy taloha an'izao zavatra izao no nahitako hamarika tezitra be ohatran'io. Fa manino izany zavatra izany sao vao teneninareo anay e? Marika, tsy nisy nahalala hoe velona rajo raha tsy izay teny amin'ny temple. Dia nareo tsirairay eo zany samy teny amiko hoe tsisy nafantatra an'izany na nyray ary. Efa hoe tsisy nahalala. Ina ka saratra be amin'izany inona? Joela. Ka tsy azoko mihitsy ny mampiangetsangetsana anazy io. Na ianao, na za. Na retoreto tsisy nafantatra an'izany fa izy amin'ny teny tsagitsanona eo. Dia ianao koa samy teny hoe tsy nafantatra an'izany ve? Iverinao fa tsy fantatra moa hoe miaraka amin'ny rajo ianao. Sao dia efa lasa mitapy. Sa lasa izany adohanao io? Fa maninona rela manao an'izany e? Tadidio fa io ne namotsitra ny Lily e. Dia mbola nanampiny ravaviny koa.
ie raha vaviko izay nanampy anareo mba tsy ho lasa razana amin'izao fotoana. Raha vavinao ange olona bratro aliliva sy ne madaholy ireny ay izay zany nahatonga anareo tsy mipoitra tamin'ny fandevenana raha vaviko. Wisa izany no mba toetsaina. Joela no Wisa aza ampidirindry amin'izany a ka izany marina e. Toy nyizany moa tsy hita izay nataonao tamin'ny andro saratra fa lozana napiaraka tamin'ny katy. Finona mihitsy eny maninaka tonga dia nasiana. Okizay Joela. Ha? Okizay ho a. Tsy mahabesandry anao afa mipetra tsara. Zao ve rangahy nefa raha tsika dimy mena daty tsy. Inona koa ny ianao? Inona? Pe tsara vela tsitsy. Joela okizay tia provoquer anay foana koa ny ataondry eto. Iza nanomboka teo tsy nanadandry. Tsy azoko mihitsy koa hoe inona nanantsonareo anatatiny e. Tsy azoko. Fantatrareo fa rehefa tsika dimy ireo miaraka tsy maintsy ady ny hafarana. Tsy hitako mbola natsotsona anataty. Nanambatra anay dimy mianadaniko ny fo Wisa fa nanomboka teto nampisaraka anay izy. Dava za dokotera? Tsy ahoana? Tsy inona e, efa zava izy. Tsy haiko ange izay nanaovan'ilay dokotera eo anazy teo e. Inona zany iny? Calmant efa mbola be dia be zavatra tsy milamina ny vatany. Tsy hainao tsisy zavatra hainao koa nge zany e. Monsieur Tantara, za nge efa nitenanao kosa hoe tsy ao anaty kompetensako mihitsy ny zavatra fanaovanao anay e. Ka mba hainao mo dokotera ny tompona anday ty toko mba mahita solution anao. Jireo nge tsy fantatrona matina velona e. Ahoana zany? Aleo loha za hijery solution mihitsy dia andeha haka fotoana. Aza mandeha zany ianao. Tena aleo jereko mihitsy aloha zay. Aza vela reny. Dia ahoana io raha manino manino. Za tenao. Dia maninona tsy naverina tamin'ny daholo ilay fanafody sy ny séroma rehetrarehetra tamin'ny teo? Dokotera, tena mba havoty re izy. Ndany ianao alevy daholo ilay fitaovako rehetrarehetra ao ambony. Io mo dokotera tena ataoko izay mety. Ravisia, efa tena mangatsiaka be ny vatan'ity vehivavy ity e. Tena tsy ohatry za mihitsy nisy teo tsy ohatran'ny za mihitsy nisy teo.
Aiza ny olona ty e! Mbola ho azoko nareo e indrindra fa ianao io fa manina raha zao fa matahotra makiny slow fa tsy important tsisy fisaorany ary tao tsisy olona mihitsy aty amin'ny hôpitaly aty e fa eritreritra nahita olona be dia be aty amin'ny dezaka aty ny tena netomboan'izao zavatra rehetra izao nefa dia vaovao tsara be iray izay hafaliana tsy misy ohatr'izany Easy yande, itety zao rehetra zao hoentiko izy yande, iara fary hikorana izy yande, mba hisedra fiaram-baova falifaly ravoravo afajaly afapatorana ny alamaina reo tsy ty kanangaina valaketraka adisanandro vaky ady lavizao zany fonanony anjady zany mitanao sofoto ianao fa manina kosa nareo mipetraka fotsiny eny e fa hoana e ka zay kosa tsy te andiko ovaoavy zay avy eo e iresy mba tenenao nareo kosa nalaziny eny le aty dia nareo hipetraka eo avy eo foana vifatsy avy e marika aza mievy tena avy daholo reta avy lo fa misy surprise e avy e
avia ako Fa surprise inona sa avia aloha Tandrify ampiseho favonona ianao na miakatraizatraizatraiza nividy mpianana zao reto misy vaovao lehibe aky izy oka zahay tanora maro misy antony zany matoa voretontsika androany matoa nampetsonay eto moa zany tsika dimy moa efa mpinamana tsy mifakafoy hatramin'izay eny e ataoko efa fianakaviana ray mihitsy moa zany efa mifampitondra ireo fianakaviana mihitsy tsika nisy moa reny adiady hoe vely rajo dia niteraka korotana kely tamintsika eo koa le olana mizoela aminareo mivady a fa eny e zaloha tsy hiverenana zany e fa tiako zany androany hoe mba fifamialantsika mihitsy e adinoana ny daholo reny zavatra ratsy rehetra reny a dia zao nanaovana an'izao fifaliana izao moa misy zava-dehibe ka teneno fa inona le vaovao mafaly teneniko eny azafady fa adiny kely koa ry di moa ohatrany hoe tsy voateniko tamintsika dimy teo izy fa amin'ny manadahany katy anazy a dia tsy maintsy eto ihany izy mba hianonsena an'le efa vaovaloha indrindra zany a dia sana moa miaraka aminy tonga soko ianao atao anatin'ny ekipanay e azavozykotaragavatsaka dia tenena tenenao zay ka le fokotra zao ary miandro vahiny kely zay roa e tena marina ve ary efa napozipoziky any a ndrina ndondoha be tao amin'ny bran ndry mantsy lay zany e lay zany dia zay reto a enina izy ny ao a telo an'ny ekipako dia telo an'ny ekipa ndre rehefa miparitaka zareo dia tonga dia manatiny tsika atoky anareo a Pesa ndry zao e azo fa manino ndry sao dia mba miandry amin'ny tsisy dika amin'ny fotsiny araka sady fa inona koa ny kendry teneniny Ricky matahotra sao dia tsy sérieux akory izy amin'ny fiarahanay efa ela ihany any ake izay niaraka e za rehefa fantatry ny fianakavianareo a dia izy koa efa fantatry ny any aminay dia za raha indraindray mijanona aty aminareo matory aty dia izy koa indraindray efa makany aminay foana nefa izy hatramin'izao mbola tsy manisy resaka momba anay akory
loatra na misy fotoana amin'ny akeny zavatra rehetra mazany koa sarakia efa ela ihany anie izay niaraka araka ny tendry prince arany iny vao firy volana niaraka taminy dia efa nangatahany izany efa ty mandeha any ny fotoana fa tsy misy resaka mihitsy fantatro tsara iny zandriko iny tena tiany akindria za tsy manana iahy amin'izany mihitsy aloha tena tiandry ity matokisa tena ry kiara fa inona azy ty fa raha ohatra ny hoe izay resaka raha zany afaka resahako tsikelikely anazy anie zany zany sikika tia i prince ndraso hoe ie aty kia atetriko any ay verindry ok ary fa ina hono ny adino lakile ankabany misy tsanta hony adino aty iveriny eo izy rehefa aveo mangingina be eo aty androany eno sady lasay za ry dito endry ihany ny lehilahy rehefa tafiarakako ary ohatrineniko samby ry hoe nanao horticulture ndre tany ivelany efa taona zany horticulteur